Sotran'Andriamanitra mandrakarivo sika iriavana tehiriziny ary tonga amin'izao alatsinainy fa 17 volana Jona 2024 izao ho aminareo any ny fahasoavana ho fiantsonan'ny tompo ny salamo fahatelo amby roapolo salamo fahatelo amby roapolo mitsangana riavana. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny amaitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahyko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana aho dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko, eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dia iloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrampo no anaraka amin'ny andrehetra iainako, dia toetra ho an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay sy hiderainay eo anao Andriamanitra, noho ny fitantananao sy ny herinao mahagaga. Nahafahanay nandresy ny sakana rehetra, tsy ahatongavana amin'izao fanompo-pivavahana izao. Isaoranay ianao derainay noho ny haben'ny famindramponao, fa izany no ny antoka ny fahavelomanay tsy nalandritranay. Matoky ny tsy fiovan'ny fitiavanao izahay, ka dia mandroso ampanetretera indray, mangataka ny famelanao ny fahadisoana vitanay, miaikeloka ka manantitanana aminao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eny Tompo, irao ny fanahy masina mba ampifantoka anay aminao mandritra ity fanompona ity, ary ahafanay mandray indray ny teninao ho tonga fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fandarana mofinaina dia mitondra antsika ao amin'ny Apokalipsy toko 7:1-9 hatramin'ny 7:10 farany. Apokalipsy toko 7:1-7 hatramin'ny 7:10. Hanaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrihan'ny zanak'ondry. Dia ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandrofy teny an-tanany. Dia ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany ho an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba miloha olona sy ny zava-mananaina efatra. Dia niankohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny ho an'Andriamantsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalaka nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avitaiza izy? Fa hoy izaho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo nosasany sy nofotsiny tamin'ny ran'ny zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranon'ilay handrakotra azy. Tsy honoana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay efa eo avoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy,
ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Boky Apokalipsy, mba azotsika tsara ny vendikafatra atao anatin'izao anjara mofinaina izao, dia ampatsivina antsika ihany fa izany boky ny Apokalipsy izany dia fanambarana ny zava-miafin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Fanambarana ny zava-miafin'ny fiainana ao amin'ny Kristy, indrindra ny ao ambadika izao hita izao. Ny hoavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vanim-potoana izay nanoratana azy, nanomezana ny tsindrimandry ho an'i Jaona apôstôly, dia vanim-potoana tena nampahavaivay ny fanenjehana kristianina. Koa amin'izany dia tsy maintsy narovana ny fanorantenan'ny kristianina, narovana ny fanompon'ny mpino mba tsy hiraraka, mba tsy ho amin'ny fiemorana izy ireny. Nampahafantarina azy ny tao ambadiky ny fanorantenany, ny ao ambadiky ny hafanampony, ny ao ambadiky ny fiainany miaraka amin'ny Kristy. Izay hoaviny izany fanompona sy fanolorantena izany. Koa ao anatin'ny fanenjehana dia nampahery ny fiangonana ny boky ny Apokalipsy milaza fanantenana ho fiarovana ny fanolorantenany. Eo amin'ny andininy 7:70 izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Toko 7:70. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no ho mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Filazana hoe zanak'ondry eo afovoan'ny seza fiandrianana dia fanambarana voalohany indrindra ny an'i Jesosy Kristy tompon'ny fahefana rehetra. Ny zanak'ondry dia milaza an'i Jesosy Kristy ary ny seza fiandrianana dia manambara ny mahatompo ny fahefana rehetra azy. Eo anivo ny fahefana rehetra Jesosy Kristy. Raha misy fahefana any an-tsisiny izany, fa izy ny eo afovoany. Tena tompo ny fahefana i Jesosy Kristy. Ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana. Inona no ataony eo? Tsy mipetraka eo izy mba ho kopakopahana satria tompo ny fahefana rehetra, fa mipetraka eo izy voalohany indrindra makany andraikitry ny mpiandry ondry. Jesosy Kristy ho mpiandry azy. Ny faharoa, Jesosy Kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia manome fiainana, tsy mpanapatra fahefana ka mamono izay tia ho vonoina, fa mpanome fiainana. Ary ny fahatelo, Jesosy Kristy eo amin'ny voan'ny seza fiandrianana dia mpampionina, mpamafa ny ranomaso fa tsy mpanao antso-jay. Jesosy Kristy eo afovoan'ny seza fiandrianana dia tsy mampitondra jaly fa manome fiadanana. Izany ry havana ilay Jesosy Kristy ambarana izao andininy 7:70 izao, ho fiarovana indrindra koa ny finotsika kristianina ankehitriny izay mety misalasala ny amin'ny hoavy ny fiainantsika. Fa Jesosy eo amin'ny seza fiandrianany dia maka ny toeran'ny mpiandry ondry. Tsy mipetrapetraka eo amin'ny fiandrianana izy, fa mitarika, mamana ary miaro. Izay ilay asan'ny mpiandry ondry. Ny fitantanana ny mombanao manontolo no sahaniny. Izay miasa eo amin'ny sehatra ny fitantanana dia mety hahatakatra ny hevitra izany, fa fikajiana izany. Tena kajiany Jesosy ny mombanao rehetra. Miasa daholo na ny plus na ny moins na ny mampitombo ao amin'ny Jesosy Kristy ilay mpiandry. Tena voakajiny. Ianareo moa izany hoe voakajy izany, fa tena tsy avelany ho simba mihitsy ianao. Ankoatra ny hoe kajiny
manampy sy manala ary mampitombo, fa tsy avelany ho simba koa ianao. Izay ilay fiarovana. Fa anana ianao, anany mampitombo sy manala, ny manampy, tarihany ianao. Izany ilay atao hoe fitantanan'ny mpiandriondry. Ho ny soratra masina, na ny volondohanareo aza dia voaisa. Izany ny kajin'ilay mpiandriondry. Aza matahotra riondry vitsy fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Izany ny tenin'ilay mpiandriondry amintsika. Ao amin'ny fiangonana ry havana dia misy karazana ondry. Ondry mandihy, voakajin'i Jesoa ireny. Ondry manoto, hitany koa ireny. Ondry mora, dia ondry maninona koa? Ondry midokona fotsiny izao tsy handeha. Hitan'i Jesoa ireny, ary vitany kajy. Izany ilay mpiandriondry ry havana. Miandry antsika ao ambadika izao fiainana izao, manohy ny asa mampiandriondry azy. Mikajy ianao ny tompo, ny fanoloran-tenany teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny mahazanak'ondry azy, dia efa fikajiany ny fiainanao tsy eto an-tany ihany, fa ny havelomanao mandrakizay. Jesosy Kristy manome fiainana, mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana, manome fiainana. Tsy mba tompo ny fahefana, mamono i Jesosy Kristy, fa mitondra amin'ny fiainana. Izay ilay soratra masina no hoe hitondra azy eo amin'ny loharano ny ranonaina. Ny loharano dia ahitantsika sary ny fiandohana, fa sary ny fitohizana koa. Mipoitra avy any an-doharano any ny rano dia mikoriana, ary ny farany dia makaiza ihany any amin'ny valaben'ny rano dia ny ranomasina. Manomboka ao amin'i Jesosy Kristy ny fiainan'ny mpino, ary tonga any amin'ilay fiainana be dia be. Izany ny Jaona 10 ambaran'i Jesosy Kristy raha miteniny amin'ny mahavavahady azy izy, dia manao hoe izaho avy hanana ny fiainana ary fiainana be dia be. Ny fiainan'ny zanak'olombelona izay tsy mahafantatra ny fiarahana amin'ny Kristy dia ohatry ny fiainana miaraka amin'ny jirama. Maninona? Maninona ny fiainantsika miaraka amin'ny jirama? Tsy hainao hoe aviaiza na aviaiza io fiainana io, fa dia tonga ho azy eo fotsiny ianao. Dia fiainana ialam-bola, fiainana tsy misy azy indraindray tapaka. Izany ilay fiainana tsy iarahana amin'ny Jesosy, ilay loharanonaina. Izany ilay fiainana tsy misy an'i Jesosy mitondra antsika, dia samy mandeha samy mitady koa. Jesosy ny soratra masina manao hoe hitondra azy ho amin'ny loharanonaina. Tsy hoe fotsiny tonga eo amin'ny loharanonaina ianao, tonga ho azy teo, fa Jesosy mihitsy nitarika anao teo. Fa ny olona koa dia misy mandeha samy mitady, mandeha amin'izay tiany aleha, tsisy mpitarika ny fiainany, dia very eny an-dalana eny izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Jesosy Kristy tsy loharanonaina ihany, fa mitondra antsika ao izany loharanonaina izany izy, mba hanivozantsika fiainana be dia be, dia ilay fiainana mandrakizay. Ambadika izao hita izao, miaro ny finoantsika ny tompo, mampanantena ny fiainana mandrakizay izy. Ao aoriana izao hita izao. Fa Jesosy Kristy koa dia mpampionona fa tsy mpampijaly, tsy mpampitomany, tsy mpanao antso-jay. Raha manana ny fahefana izy, mampangina ny fahefana rehetra eo afovoan'ny seza fiandrianana izy. Ny sary hita eto dia toy ny olona feno ranomaso, mijaly, mitady mpampionona sy mpampahery. Hoy ny soratra masina, ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Eo amin'izao soratra masina novakitsiksika izao dia iray toerana, Andriamanitra sy ny zanak'ondry, eo amin'ny 10. Ny famonjenana ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Iray toeran'ireo, karaha miteniny soratra masina eto hoe ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony,
dia ao ihany Jesosy Kristy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, manatona ny Jesosy Kristy ilay tompo ny fahefana isika, mitondra ny antsojay mety mahazo atsika, ny ranomasontsika latsaka, ary izy mamafa izany. Ranomaso latsaka dia dikany hoe misy fahafahana, misy tsy fahafahana amin'ny saina, misy zavatra tsy takatry ny sainao intsony, dia milatsaka ny ranomaso. Fa maninona riziny no maty? Misy tsy fahafahana mividy, tsy afaka ny vidy fanomezana omaly, dia mitomany. Rehefa tsy mahita vola dia vy anankiray atao vavaka. Zany hoe tsika rehefa any dia vola ihany, adino mihitsy mivavaka rakotrao. Dia ina koa tsy fahafahana mitsabo, dia latsaka ny ranomaso. Tsy fahafahana mandeha, latsaka ny ranomaso. Ny tsy fahafahana mity mihoatra n'izay eritreretinao, mampitomany daholo ny zavatra rehetra mametranao. Fa amin'izany dia mamafa ny ranomaso i Jesosy. Ry havana malala, tena mpamafa ranomaso Andriamanitra, fa tsy mpampitomany. Manatona azy dia ho feno fifaliana ianao, ho fafany ny ranomasonao. Tsy miandry ny ao ambadika izao hita izao ihany araka ny voalazan'ny Apokalipsy, fa ho hitanao ny tsy ambaratelon'izany hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy, ilay zanak'ondry. Hikajy ny fiainanao izy, ary anome fiainana be dia be, dia hiambina anao ny amin'ny ranomasonao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Indray ny fifalianay Andriamanitra raha mamangy ny fiangonanao ianao, miaro ny finoany manoloana ny zavatsarotra izay miatra aminy ankehitriny. Eny niatra tamin'ny fiangonana voalohany, fanenjehana tsy hitany olombelona hiaretana. Misaotra fa mbola miaro ny finoan'ny fiangonana tokoa ianao raha manambara ny tsy ambaratelo ny fiainanao amin'ny Kristy, ilay zanak'ondry mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana, mampangina ny fahefana rehetra, mampandefitra ny preare rehetra. Misaotra fa miandry anay ianao Jesosy Kristy, mikajy ny fiainanay amin'ny antsipiriany, dia mankasitraka koa fa mitondra anay amin'ny fiainana be dia be ianao, fiainana tsy mety ritra, tsy tapatapaka ary mandrakizay. Mankasitraka indrindra fa raha tojo ny mampitomany izahay dia indro ianao mamafa ny ranomasonay. Andriamanitra, manavao fanoloran-tenanay izahay, arovy ny finoanay. Manavao koa ny fahatokinay anao izahay, ka mametraka indray ny fiainanay eo ambany fikajianao. Ny amin'ity tontolo andro ity, indreo ny kajy ny fotoana sy ny fandaharan'asa efa napetrakay, fa aoka izany Tompo, ho ravaha ny kajinao amin'izay tsy sitrakao, satria fantatrao fa tsy hahasoanay. Izay mahasoanay kosa dia tanterao araka ny fombanao Andriamanitra, feno fitiavana. Dia eo Andriamanitra ny manodidina anay, ny vady, zanaka, ny ray aman-dreny, ny ray tapo, ny mpiara-monina, ny mpiara-dalana aminay, ny mpiara-mianatra na mpiara-miasa aminay, hitanao ny amin'izy ireny. Te hijoro ho vavolombelonao, manoloana azy ireny izahay ka hampaherezo ireo tsy mahalalanao, dia anjary hafantatra ny tsy ambaratelo ny fiainana miaraka aminao Jesosy Kristy, ilay zanak'ondry eo afovoan'ny seza fiandrianana. Rehefa mahafantatra anao dia halalanao bebe kokoa no ny fijoronay eo anatrehan'izy ireny, fa ianao Jesosy mihitsy no mikarakara sy mitarika ary mamafa ny ranomaso. Ao ny firenenay Tompo, dia hampangino ny firehariana sy ny fahefana rehetra, mitady isongona anao. Jereo Tompo ny fiangonanao, mpiara-mivavaka eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity, ireo zany any am-pelezana any amin'ny faritany na any am-pitan-dranomasina,
ny raharaha sy ny asanao Andriamanitra atao amin'izao fiangonanao izao izay tena tsy misy miafina aminao ny momba izany manontolo. Fantatray fa mpiandry tsara ianao ary mikajy amin'ny antsipiriany ny kristianina tsirairay, ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny sy amin'izay tsy fantatra akory. Tompo, matoky izay ary faly indrindra manonina ilay vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangantsika hijoro vavolombelona anonona ny fanekempinoana laharana 7. Voasoratra hoe: mihinana Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho malisain'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara mifanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany anaovam-batisantsika ho tena iray. Ny fandreseny izay hoenti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Ho tanteraka aminareo ry havana ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.